mialatsiny be aloha fa tokony niveka no ray aman-dreny no manana takarivo zao a sy angainareo tsara ny andraikitra izy ireo dia zany no antony anisako fitenenana eto misolo tena misy ireo foy. Mifarana amin'ity arivo ity zany ny fandalinanareo a ny fiarahandia ahafahanareo manohy sy mizara an'izany any amin'ny dioseze niavinareo sy naniraka anareo tsirairay avy. Minisy mananteny izahay a niresahan'ny eveka tamin'ny WhatsApp tamin'ny tolakandro teo ny fanantenan'izy ireo fa hoe manova zavatra kely tao aminareo a sy ny fandraisanareo andraikitra ary ny indrindra ny finoanareo ireto andro roa niarahanareo teto reto. Nafandrenareo matetika azy ny hoe fanahy masina sy ny ary ny asany a dia antenaina fa hainareo kokoa vokatr'izao fiofanan'izao a ny fiaraha-miasa aminy sy ny fandinihana zay lazainy amin'ny alalan'ny fomba fiasa andalinana an'izany. Dia io fiaraha-miasa miaraka amin'ny fanahy masina izotra miaraka ao amin'ny eglizy io a io indrindra ny tena tanjona tratrarintsika miaraka anatin'ilay hoe mba ho eglizy miara-ity. Ka manokana anareo tsirairay avy na fotoana ka tonga teto amin'ny episkopana marimianso ny fivondrona ben'ny eveka anatotosany izay takiny mpamparay masina andalina ny fampiarana ny synode dia hoe mise en œuvre moa. Dia isaorana toy izany koa ny evekanareo tsirairay avy a izay angaviana ianareo ampita amin'izy ireo ny teny fisaorana nisafidy anareo anjo izao fiofanana izao na dia foy azy tsy atongira ka samia fiaram-panampo miaraka amin'ny fanahy masina mazava ho azy iainan'izany sady ampita izany a amin'ny hafa. Aza resin'ny olana sy ny mety fanoherana mialoha avy amin'ireo tsy vonona ny ova sy tazona ny fomba fanao mahazatra na indraindray mety tsy mahomby loatra azy fa tsy izay fomba fanao rehetra koa no ratsy fa sahia manova tsy kelikely a tsy mandratra be nefa matafita hafatra vaovao. Dia farany a mankasitraka manokana anareo ekipa nasionaly tamin'ny fahatolosanareo a dingana fampiofanana voalohany ity. Hainay fa mitaky asa betsaka ho anareo ny fanomanana vavolombelon'ny zany manokana ny tena koa mahita ny dingana rehetra isan'andro eo nefa tsy hafelona koa ny finiavanareo a anatitosan'ny hiraka nakiny fivondrona ben'ny eveka taminareo. Dia arabaina nahavita soa ary mirary ny toizan'ny asanareo anaty fitiavana trany. Ianareo ihany moa no nampianatra anay teto fa tokony ho afaka hiasa ao na valambroapolo sy roa arivo ny ekipa synoda ka dia izay zany. Efa tsara mandroso ianareo rehetra dia tsara miverina ihany koa arahi-bavaka tena mivavaka ho anareo sy efa tsy manoatra katolika fotsiny hoe mifampitondra vavaka fa tena hivavaka mihitsy a no totosoany amin'ny dioseze a hiatrika ny fampitana sy ny fiainana ny synode ary indrindra hitatitra izay ezaka hirosoana ahafahan'izao tontolo izao ihany koa hamantatra ny andran'ny dingana vitantsika satria izay anisan'ny zavatra tsy maintsy hirosoana misy rapport misy tatitra atao any Roma nefa lazaina fa tsy nitatitra iny akory no antom-pisitsika fa iny dia maneho eto ivelany ny zavatra vitantsika. Aza misalasala zay ngamba namaranako azy mifampiantso sy mifanampy ianareo samy ianareo raha ilaina ampita isan'ny dioseze a satria mety misy fahombiazana kokoa ianareo raha mifanakalotra ekefa amin'ny dioseze hafa. Dia ianareo nefa mahigo mitondra zavatra kely aza misalasala satria nareo samy ianareo a efa mifankafantatra ary izay koa no averiko fa tombontsoa be dabe ho anareo satria mitombo ny olona fantatrareo vokatry ny fiofanana nataontsika teto nandritra ny roa andro. Dia amin'ny anarana fivondrona ben'ny eveka izay naniraka anareo a ary naniraka ihany koa solika anazy eto amin'izao fotoan'izao amara fotoan'izao manambarako farany eto a ity fivoalohany mahakasika ny izy miarity fa manana izy. Misaotra ny